Marka toko voalohany. Ny amin'ny Jaona mpanao batisa. Ny niandohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Zanak'Andriamanitra. Arak'izay voasoratra amin'Isaia mpaminany hoe: Indro izaho maniraka ny irako hialohanao. Izay hamboatra ny lalanao. Injany misy feon'ny miantso mafy any an-efitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany an-efitra ka nitoro ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva, ary fehin-kibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby, ary nitory izy ka nanao hoe: avy aoriako ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hiondrika amin'ny fehin-kapany aza aho. Izay efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa manao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ny nanaovana batisan'i Jesosy sy ny nakany Satana fanahy azy, ary ny nankanesa ny tany Galili. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta tany Galili Jesosy, ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy, dia hita ny lanitra nisokatra, ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any an-efitra izy. Ary tany an-efitra 40 andro izy ka nalainy Satana fanahy, ary teo amin'ny bibidia izy, ary ny anjely nanompo azy. Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nakany Galili Jesosy nitoro ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Hibebahy ianareo ka minoa ny filazantsara. Ny niantsony Jesosy an'i Petera sy Andrea ary Jakoba sy Jaona. Ary noho nandalo teny amoron-dranomasin'i Galili izy, dia nahitany Simona sy Andrea, rahalahin'i Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy: andeha Araka, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato ny Araka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy, dia nahitany Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, izay teo an-tsambo koa nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy ny Araka tamin'izay izy, ary izy mirahalahy nandao an'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely mba amin'ny olona ny karamainy, ka dia nanaraka an'i Jesosy. Ny nampianaran'i Jesosy tao Kapernaoma sy ny nahasitranany ny demoniaka anankiray. Ary nakany Kapernaoma izy ireo, ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga ny Araka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany, satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna. Ary ny Araka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto. Ary niantso mafy rahalehilahy ka nanao hoe: moa mifaninona akory izahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanintsotsintona ny tenan'ilay marary,
dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka ny fanontany hoe manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao, fa ny fanahy maloto aza ny didiny ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia niely ny araka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilia. Ny nahasitranan' Jesosy ny rafozam-bavin'ny Petera mba amin'ny olona maro koa. Ary niaraka tamin'izay, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy, dia niditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary ny rafozam-bavin'ny Simona nandry teo nanaviny tazo. Ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo. Dia nanantona Jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy, dia afaka ny tazony ka dia nanompo azy izy. Ary noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro, dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady namoaka demoni maro. Ary tsy navelany hiteny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ny nankanezan'i Jesosy tany an-tany foana sy ny nandehanany ny tety vohitra tany Galilia. Ary ny fomaraina alina koa izy, dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. Ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany. Ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe ny olona rehetra mitady anao, fa ho kosa izy taminy. Andeha isika hialaka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa, fa izay no nahatongavako. Dia nandeha izy ka nitory-teny tao amin'ny sinagogan'ny olona eran'ny Galilia, sady namoaka ny demoni. Ny nahasitranan' Jesosy ilay boka. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho, madiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy, dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe tandremo tsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana misy ehoam-pisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy sy vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa raha lehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanantona azy ny olona avy eny tontolo eny.